le misaotra ny heviny voalohany de hoe mankasitraka ny zavatra ataon'olona dia misaotra. Misy heviny faharoa hoe misarabady, zay koa hoe misaotra vady misarabady. Ka eo tsy de hoe zavatra hafahafa akory zany hoe misaobady dika hoe misarabady, satria le misaotra vady tena mety zay mihitsy ny heviny taloha. Rehefa bebe taona ny vehivavy rehefa antitra de aterina any am'ray aman-dreny isaorana izy fa na vita be nazahoana taranaka, nazahoana vola, nazahoana rena de isaorana izy. Feverako izay no ifandraisan'le hoe misaotra mankasitraka sy misaotra misaraka amin'ny vady. Izany hoe hevitra ray ihany zany fa ny endrika isehoan'le fisaorana faharoa no lasa hafahafa amintsika ankehitriny, satria le misaobady ankehitriny salan'ny fandroahana fotsiny zao fa tany am-piandohana zany io de tena isaorana mihitsy izy ankasitrahana satria nahavita zavatra. Le fototeny hoe saotra ho iaho mety hanana hevitra hafa koa, satria rehefa miteny hoe saotra sy asina any amin'ny kabary, ny hita ao amin'le hoe saotra sy asina tsy misy fisaorana zany io, fisaorana hoe misaotranao tompoko fa fandokadokafana sy firarian-tsoa ho an'izay sokajin'olona teneninao. Rehefa kabary ny olona de manonona sokajin'olona maromaro, ny mpitondra, ny olona manatrika eo, ny zoky olona, ny vehivavy. De rehefa manao an'le hoe saotra sy asina izy de ny ataony de manao fandokadokafana an'ireo sokajin'olona reo, de aveo mirary soa ho azy. Ary ny hevitra faran'le hoe saotra dia karazany hoe fivavahana amina hery tsy hita moa zany na joro koa ilazana azy, satria rehefa am'ireny fotoana reny ny olona rehefa vita le izy de hoe mizara ny zava-pisotro teo zany de hoe iny re olona nitaoka an-tsaotra, iny nitaoka an-tsaotra, toaka avy nanaovana joro zany.